Fisin'ny Révérend Ronald John Andriamanampy ny antso ataony amin'ireo filoham-pirenena teo aloha dia tsisy akory izany fa Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny TT Zamita mba hisiny ny fampihavanana marina eo amin'izy mirahalahy mianaka ireto antso izay mety efa ny professeur Zafy ihany koa mba hitarika izay fampihavanam-pirenena izay. Ka ho sarotra ny inona fa tsy ho tonga any amin'ny ady an-tranontsika raha izao no toy ka tsy tiako ny atongava ny ady an-trano eto amin'ny fireneko ary zay no ivavahanay fiangonana Kebanista zay tarihako mba hanalavitra izany zavatra mampalahelo mety hitranga zany ka mahatonga anay aza ny teny hoe ny zavatra nataony ny évêque Desmond Tutu no tiako ho tanterahana matoa nampiavana ary naniry aza mba ho tonga eto izy hampianatra ny zavatra nahatonga ny zavatra nisy ao Afrika Atsimo mba hisy eto Madagasikara zay zany